Fa dia miarabantsika vita soa n'iny deuil national iny, zay moa le izy nahavita ratsy ve ny ilazana an'izany, araky le hoe nidekretena hoe deuil national dia nanao fanamina mihitsy zahay tsy niteny affaire politique fa dia vita zay ny deuil, on revient à la réalité, la dure réalité. Trêve ve ny filazan'ireny, pause ve na fa tsika tsy maintsy miverina amy réalité na tiana na tsy tiana. Ka ny lohahevitrintsika izay efa naroso naseho atsika teo amin'ny muran'ny pejy zany: solution tip top, populisme religieux ary effet d'annonce. Reo zany no tsy atao hoe toko telo masan'andro fa olana telo lehibe zay azonay amy rahalahy tsoahana manoloana ny toetra rahaam-pirenena am'izao fotoana zao, zany hoe solution tip top fantatrareo dikan'izany, ohatran'ireny pneu na tôbila vaky reny dia atao tip top, na ohatran'ireny arabe efa tokony amboarina soloina tanteraka, fanavaozana no nafarana, tip top no tonga. Hitanareo ohatran'ireny le tsy tapitapenina ny lavaka de ny fanampenana reny nefany tsy maharitra akory fa andalovan'ny camion ndray mandeha de potika vonainy mipotika. De ohatrizay koa le effet d'annonce, raha ny effet d'annonce zany popoka manao démonstration de force mampiseho sandry nefany any ambadika tsy arak'izay. De ny populisme religieux vao niarahantsika niainana teo samy nahita daholo tsika rehetra, zany hoe raha atao zany ny compte ny am'ireo zavatra telo reo dia karazana pômady baume ety ivelany fotsiny hanatonina an'ilay manaintaina fa le aretina sitrana. De mamitaka anefa reny le baume na pômady mampitony fanaintaina reny karazana calmant, ny calmant dangereux be satria tsy mare marary ianao fa ny aretina mbola ao, vao mainka ara miombo, famitahana zany. Eto moa misy miteny hoe tonga de misy vahaolana, tsy misy olona rehefa makany amy dokotera zany tonga de ordonnance mivoaka fa tsy maintsy manao ny atao hoe analyse des faits. Donc ho an'le olona miteny tsy mila manao étalage de connaissance nareo fa tonga de omeo ny vahaolana, fa ny olana raha tsy fantatrao akory na koa hodina fanina le olana de hoentina any amy fausse piste, zay ny zavatra misy. Voalohany indrindra aloha raha nanao le lohateny zay hoe populisme religieux sy ny sisa dia za hiditra amin'iny en tant que pasteur no miteny en connaissance de cause. Ny zavatra remarquena ao anatin'le raharam-pirenena surtout zany reo miteny hoe ianareo de totra ny manohitra foana fa tsy hita be niany fa toujours manohitra, zay no mampiseho fa cohérent zahay fa tsy mitovy aminareo. Cohérent satria nahoana le cohérence? Le cohérence raha za manokana io koa moa sy tany efa manana ny misy azy hatram'izay, nanomboka 2002 ho an'izay mahafantatra tsara tao Antsirabe sy faritra Vakinankaratra de afaka mijoro vavolombelona. Rehefa ny taonina ny mpiandry lahatra teny amy 13 mai de za anisany nanohitra. Tam'izany fotoana zany tout le monde était, tsy mbola nisy ny team moa zany fa hoe Ravalomanina satria na hoe confrontation ary manaiky tsika hoe mouvement nalaza be tam'izany. Fa ny olona manana azon-damosina tompoko de sahy contre courant rehefa mijoro amin'ny zavatra ekeny fa marina. Fa ny olona piso lelaka, mpanara-dreny rano, sakaizany mpandresy de miova fitenenana rehefa tonga amy toerana izy. 2002 tam'izay fotoana zay manala tsara mpiara-miasa rehetra nivon'ny fiangonana misy fa nanohitra aho tsy ilay mpitondra no nitoeriko fa tena fanoherana le système hoe tsy natao hoentina eny amy 13 mai ny akanjo mampiandro tam'izany. Aloha petraka tsara contexte. Tsy nanaiky aho hoe ny mpianatra pastora ary ny pastera promotionko mitondra banderole izay laviny lalam-panorenan'ny fiangonana nisy tam'izany fotoana zany ny fitondrana rô pastorale eny akanja, sauf amina resaka hoe raharam-pivavahana.
Tamin'izay fotoan'izay mbola tsy fankalatsika isanao nosy tanina de nahazo vava hoe Arema ony aho zara tsy mbola nalala tsy mbola nanitsaka tongotra akory tany amin'ny Arema satria ohatr'izao mihitsy le izy do zao afaka manenjika daholo anareo fa rahatr'izay ho tsaronareo zany tanteraky izy taty aoriny niakatra miala tsiny aminareo fa zay maha-cohérent nay tonga indray any Rajoelina tamy 2009 de renydray ny mpiandry namoaka devoly teny amin'ny arabe naka ministère mbola tsy naka ministère fa natao bouclier humain mihitsy aza tam'izany fotoana zany de nananaka mihitsy aho hoe ino ny ty ataonareo ty de nanenjika ana ny fifoazana sasany tao amin'ny fiangonana loterana tam'izany fotoana satria nisy lohandoam-pisorona tao amin'ny fiangonana loterana fifoazana akoatra n'le fifoazana anankiray tsy tonoko anarina fiangonana misy azy no nitarika tamy 2009 tena ohatr'izao aminay zany satria samy ao anatin'ny sahan'ny fiangonana misy any tena fa ty tsisy mampinamana rehefa mijoro amy tena izy de natadidy tsara ianareo 2002 raha valomananista tam'izay fotoan'izay tena marina anao pastera fa tsy metimety zao satria satria nareo ndray ny victime de nainanome rariny any nareo tam'izany fotoana zany satria voakitika any am'le maharary anareo aseko anareo iza atsika ny cohérent tonga indray Rajoelina 2000 taty aorina reny le hoe vavaka tendrombohitra palais des sports atsonjo be tadinareo teraka amy Rijarasolondray be iza miteny teto amy page nanohitra n'iny zavatra iny satria nitononona ohatrany hoe olona fa préexistant iandry Rajoelina de iandry Rijarasolondray be mihitsy nanao éloge tam'izay fotoana zay nitabataba tam'izany fotoana zany de nanome rariny ana ianareo eo amin'ny fitondrana am'izao satria nareo tezitra tamy Rajoelina disons les choses parce que ça vous arrange plutôt de mahafinaritra misy ty paster ty fa tena mpitolona mahafinaritra misy ty fa milazany marina satria nety taminareo le izy ho asehotsika hoe iza ny cohérent tsika qui est droit dans ses bottes satria tsy logika hoe raha zavatra nitoeriko omaly ka rehefa tonga eo fitondrana le olona toanako ankehitriny de niova langage zany natao hoe olona tsisy fotony tsy manana conviction tsisy principe oui miaraka nytolona atsika tamin'ny 25 tamin'ny septembre 2025 pour des principes mais pas pour une personne fa ny problème anareo ianareo love be amy Mikael mialatsiny ataoko mahitsy je suis pas là pour caresser dans le sens des poils je suis pas là pour être avec Mikael je suis là pour être droit dans mes bottes ka rehefa miverina amin'ny adalany teo aloha izy dia averina hoe io neny le divatsika asa iza zany tsika no droit dans nos bottes iza ny cohérent ka ozy nareo manohitra foana oui satria mitovy foana le principe fa ianareo satria am'izao fotoana zao nareo mahazo place dia hainareo ny manamarina le izy satria tandrifiny poketra anareo le izy zany natao hoe raha tsy fantatrareo zany natao hoe herin'ny poketra raha tsy fantatrareo ny dikany mandeha am'izay le izy hoe ka inao ny mba pastera ihany araka ny tena ny soratra masina hoe zay raha ny olona natsona amin'ny anarako ny tena mahatsiravina am'le izy ny fametavekanareo an'le tenin'Andriamanitra hampiasaina amin'ny justifiavanareo ny manipulation politique ataonareo za tsy mitsara le olona tena mana conviction tena ekeko misy am'ireo mpiandro reo nandeha tamin'ny fahatsorany sy ny fahafanam-pony fa ianareo lay manipule ty ambadika amiko no meloiko satria tsy misy mpiandro tongatonga ho azy an'izany raha tsy nahazo alalana avy amin'ny lehibeny de ireo lehibeny mandefa azy reny no tondroko eto de hoe raha ny olona natsona manaraky no avy anetry tena oui ho avy anetry tena fa izy tsy miteny hoe ho avy andeha hivavaka eny amy 13 mai ka hiala amy raha tsy fanaony mba azo avakeo hatramy farany le verset tompoko fa tsy zay anaovanareo azy zany natao hoe manambomboatra le verset araky ny tiavanareo raha ny oloko zay natsona amin'ny anarako no avy anetry tena inona dikany anetry tena manao auto réflexion auto critique auto réflexion où est-ce que j'en suis actuellement
fa miala amy ratsy fanaony de zay vao manasitra an'andriamanitra fa tsy hoe rehefa manao fitaompivavahana eny amy 13 mai fitaompivavahana atsonjo be fitaompivavahana eny Mahamasina any am-piangonana de faly andriamanitra fa ozy andriamanitra amy testamenta taloha tsy hitory tena eto mahamona aminaina any finaonaona ny hiranareo ao am boky ny Amosa ary ny fofony jaborany fanatitra rozy Jehova de tsy akasitrahako satria famitahana azy any fa nga izy ty rehefa omenao fanatitra andriamanitra fa nga izy ty rehefa irairainao andriamanitra ry ampivoatsena de faly izy de mikipony masony tsy mijery ny connerie ataonareo corruption mbola toizana ihany mbola ho hitatsika hoe misy dossier avokako rehefa avy eo resaka exploitation minière sy ny zavatra hafa koa ka izy suffit tena mitovy tsisy valaka atao amy testamenta taloha hoe omena fahafahapo le andriamanitra amin'ny alalan'ny fihetsiketsehana ara-pivavahana fa am'izay mikipony masony rehefa toizana ihany ny corruption non za tsy anaovanareo vavabe am'zany hitako dolo vavanareo tamiko am'le vidéo nataoko tamy maraina iny tsy mampanina azy reny preuve fa tratra ianareo ao anatin'ny maharary anareo fa ohatra zao exactement nataony prorajoelina tamin'ny androny reny de io vous le refaites exactement pareillement tam'zany nareo nanao an'izao ana za mety paster za mitsy paster reveko ty paster ty milay ty paster tratra aminareo ndreny izy ty koa de tsy hita ihany zay ataony sady tsy ratsy anao tsy anjery ty de mbola manohitra foana modia ty Madagasikara adre ka rehefa tojo anareo le zavatra marary fa rehefa ny hafa de oui allez-y donc aloha zavany resaka sy ny fivavahana ny olana fa ny fampiasanareo ny hafanam-pony olona tena fantatry fa misy mafanafo am'ireny mpiandry reny misy vera mpiandry antibavy reny tazako tao ontsa fa osa raha mba fantatry reto olona reto fa ils sont manipulés par des religieux véreux corrompus jusqu'à l'os de aveo reo hoe mahireza fa nanao asan-tompo ny tsy fantatry reo ny any ambadika any ny sasany am'ireny mahazo valopy matevina on connaît la chanson et on connaît la chanson fa ianareo avy eo miatobilina mitondra ny terme avy any mety hoe entina bus angamba anareo sisisa dia misaotra ny tompo fa nafinaritra ny asan'ny tompo mahafantatra reo fa ny any ambadika any ny sasany a manana traitement de faveur misy mpanolotsaina ao ambony ao lazay hoe mpanompon'andriamanitra fa mahazo tombotsoa fa tsy tonony officiel fotsiny izy tsy mipotra ao ka izy tia tsy fa mitapitaketo tsika de les gestions de crise satria hitanareo fa mamahay be le situation zay teneny mosytanina teo mbola misy zavatra mahavariana ihany dia hain'ny olona tsara mihitsy hoe io fivavahana io no ahafahana miapaiser colère populaire tsy solution fatany fa tsy mahavaolana io fa miapaiser satria efa tafakatra ambony le colère populaire de hoe ahoana ny ampiditanareo ohatrany le mitondra tobila reny de me mafana le rano amy radiateur de mila tapoana rano aingana fa sao de hipoka le radiateur dohatra zay hoe inona ny fika haingana de aingana dia hany am'le fibra maharary azy dia any amin'ny hoe tontolo ny ara-panahy ity ozy izy ny pastera sasany ady amin'ny ara-panahy fa nga tsy ady amin'ny corruption fa nga tsy ady amin'ny olon-dratsy ny devolo no enjenareo nefa fantatrareo le olon-dratsy tsy sahinareo samborona fa ny devolo no azonareo anangonanareo ny rihatra asa ny maizina ity fa ny maizina nga afaka manao nininina raha tsy mampiasa olona ny devolo nga afaka miditra ety ambony tany fotsiny comme ça raha tsy mampiasa olona izy hoe andao ianao ihany nataovany corruption voloy ry angalaro ry zazary de alefaso makary ity de ataovana zao ty manolo-tsaina ny olona izay na tonga ny teny tam'le vidéo tamy maraina hoe raha tena hoe tianareo tokoa hoe asan'andriamanitra no ampidirina de zao meteza ho anary ny tenin'andriamanitra meteza ho ahitsy ny tenin'andriamanitra tsy fanatritra latsadrano sitrako ozy Jehova fa miadivanareo ny adiny mahantra andriamanitry ny mpamboty sy ny mpitondra tena ozy andriamanitra
io zao rava tamatavy peu importe le resaka le hoe tany porko. Inona ny mesure d'accompagnement ataony ministère en population manoloana nahita an'le olona matory eny amin'ny arabe peu importe ataontsika hoe tsy nahazo autorisation zareo nanorina trano tao tamatavy. Mpanompon'Andriamanitra ianareo sa fotsiny hoe ho anao ny fiadanana rahalahy ho avoakako devoly eto dia matory ety amoron-dalana olona ravatrano misy nanao baka nangataka mihitsy aza lay responsable any tamatavy hoe mba hasivo session extraordinaire ho any zanak'le olona tsy afaka nanao baka fa mikorotana ny sainy tamin'ny tranony rava. Tsy dirako aho hoe katsy anazy ny tany affaire judiciaire fa humain, vous êtes des humains ou pas? Inona ny mesure d'accompagnement? Tsy fantatro tsy takatry ny sain'le conseiller ao aminareo ve zany sa conseiller atao décoration amina mpampanjakana fotsiny? Amaolona fotsiny tokony mba nasiana tantry farafaratsy mba nasiana toerana atoloanareo de ho hitao ny solution miandry ny fitsaranany amin'ny tany sy ny sisa. Tsisy zany e, livrena am'izao le olona ao anaty taizina matory eny amoron'arabe le ravatrano. Mba misy fombo tempo ihany ve nareo? Devoly no edivanareo nefa misy olona tokony non assistance de personnes en danger, non assistance des personnes fragiles, faibles, tsisy. Donc les discours nareo tsy cohérent mihitsy, les discours nareo tsy cohérent mihitsy. Donc les gestions de conflit hitanareo fa tsy midépasser anareo le zavatra, ça vous dépasse parce que vous n'êtes pas préparé à hitondra, zay ny marina. Vous êtes arrivé au pouvoir par hasard. Donc ny olona tonga au pouvoir déjà vao manomboka misarangondrango fiainana kely ny atsy, tsaraina kely ny atsy, tsaraina kely ny atsy. Henoko daholo moa resaka mandapa hoe tsy mbola azo soloina le forangony satria tsy manan'olona. Zany ange izy reo raha olona tsy manan'olona ange ny fanavaozany de manao repêchage ny olona jereo daholo ange reo conseiller reo fa conseiller tavy risy de gaga izy rehefa aveo rehefa misy trahison satria olona tsy misy ao am'le causeny zareo hatramin'ny voalohany fa olona dépêché na gauche à droite manao mercato. Hainareo zany mercato zany angalana kely ny atsy amin'ny équipany PSG de angalana kely ny atsy équipany ana de io izy io de gaga avy anao rehefa ao anatiny eo misy olona électron libre tsy voafehin'ny mpitondra ao aminy satria tsy olona ao anatin'le ligne sy le cause original. De rehefa midépasser le zavatra de laha ny andro zareo mipleurnicher ka misy manipoditra akondro ny PRRM ka misy olona ratsy mihitsy ka satria nareo tsy manana stratégie, satria nareo tsy manana olona, satria nareo tsy manana ligne de conduite mazava fa marché atatao mitsapatsapa de eo indray de gestion de crise aingana ndray ina no atao, ina no atao, ina no atao. Bon ina solution io de nefa le tension populaire miakatra solution andao asiana fitaovana kely aloha mba ampidinina kely an'le tension ndray aloha de avy eo de ina ndray no atao andao asiana taterina bus ndray aloha ny olona anao anao CP sy BPC mba mety mba am'zay mba falifaly kely ny olona de omemena kely fifaliana kely eo aloha mba ampidinina zany hoe tip top io le zay solution de tip top. Mais on traite pas le problème de fond parce que veriko ndray miaty tsy politique fa resaka compétence, vous n'êtes pas compétent. Nya zany tena esoriko le politique amin'ny gestion na crise. Zay zany le izy ka aloha zava tsara resaka fa io ma tsy mora kely ma hoe mpanompon'Andriamanitra tsy tia asan'Andriamanitra. Mba fantatrareo moa ny asan'Andriamanitra ataoko aty ambadika aty tsy te hifampidera taimby mihitsy ary tsy fanao zany fa je vous prends au défi avoainy ny olona tena mpanolo-tsaina anareo ara-pivavahanao amin'ny lapa dia andao alahatritsika hoe inona ny asa ataony sy inona ny asa ataoko eo amin'ny lafiny fitezam-panahy raha ohatra ka zay tadiavinareo satria tsy fombanay zany, tsy fombanay ny midera asa atao fa ny olona zay bénéficiaire an'le asan'Andriamanitra ataonay mahalala satria nanay ny mibaiko anay de zao hoe zay zavatra ataon'ny tananao ankavia azo atao fatitra ny tanana ankavanana, contrairement à vous autres ao anatin'ny matu vu sy ny paraître. Donc
ne venez pas devant zay natonga ny teny fa manina namoaka le teny hoe zazanakaraምላza zazanak farimena tena zanana ary tena tompony ary sary-piaro amin'ny asan'Andriamanitra io nefa misy manao savika le asan'Andriamanitra ka tsy andeferako mihitsy afaka tezitra zay ho tezitra afaka manompa zay manompa afaka manozona zay manozona satria ny zavatra ohatr' zao mihitsiny no mahatonga le asan'Andriamanitra rehefa avy eo a tsisy valeur amin'ny olona intsony zay ngamba aloha fa rehefa avy eo a hiditra amina dossier anankiray zay lazaiko hoe aiza ho aiza lay hoe raha ohatra ka tena handeha am'le hoe hiala amy ratsy fanao amaranako ny anjanako aloha tsy hoe amarako zao fa anapahako ny anjanako de avy eo meko amositana fitenenana de iverina ihany a misy le rangaha anankiray ty hoe dadanaivo zay miala tsiny manona anarany manao fanambarana ao amy Facebook ao olo-tsotra zany fa tena hitanao misy cohérence ozy izy dadanaivo hoe ny tena mahavarena amy zalahy reto ane manao fiteninay vainy avakinankaratra izy de ny hoe ahoanao tsara moa zany rehefa misy olona manao soratra any any WhatsApp de hitany zalahy potaky zay de rapide ary efficace mihitsy ny service de renseignement tratra daholy hatramy resaka kivalavala any ambadikany fa efa miantso zao le mpanao ratsy ozy izy manome adresy le mpanao ratsy tsy tratra fa maninona magaga ozy izy dadanaivo miteny an'izany fa lazana hoe Mositana sy Jean-Luc andray fa zay mitatotra fotsiny ny teny dadanaivo reny tratra reny ry Paul Rabary izy aby izy reny de ahoana natratrana andry Paul Rabary reny araky ny mitatotra any zany resaka WhatsApp mbola resaka zany fa mbola tsy olona le misia le hoe mamonjy izy ity efa hita zao misy asany devoly gravy a misy asany devoly tonga de ny devoly ny mahazo loza izy moa efa ratsy raha teo de ahafantatra any aminazy daholo ny rehetrarehetra gravy be le système misy asany devoly zao vao nisy zavatra mivoaka andray hany le trano le hoe lazaina hoe tratra fa maninona o de hoe tranon'olona hoe franc-maçon de misy ohatran'ny tolapaty de heverina angamba fa reto mety asa razonareo izy zany hoe on cherche toujours un bouc émissaire za tena tononoko eto satria mety ho avy ndray nisy ana ratsy tena anisany tsy mahazoazo an'ireo groupena franc-maçon sy loge io fa il faut être objectif satria fantatry n'lay fitondrana tsara hoe matahotra le vahoaka de raha vo zavazavatra mistika devoly fanatitra franc-maçon volamena satria tsika mandeha amina resaka mistika be ny gasy mistika ta caractère atsika io de any amle fibre émotionnel gasy io de lasa daholo ndray ny facebookers hatramin'ny olona mba niestimeko mirefarefa amy tany daholo zany hoe ahodina le attention le olona hoe misy asany devoly fa le asan'le totakely tsy hita fa le asany devoly any amin'ny abakabaka hita eny zana hitany zalahy le asany devoly any amin'ny abakabaka fa tsy hitany zalahy le asan'le totakely ety ambony tany baraingo hanky vare misy teboka iverenako le resaka sinoa teo tadinareo ngamba fa niariary na ny lanceur d'alerte na ny leader d'opinion ny fitondrana aza dia nitovy hevitra taminay tsy hoe nitovy hevitra fa nanaraka ny teninay hoe c'est du n'importe quoi le zalahy iny mba hainareo moa ny fizotry ny toedrara normalement zany fa voaprofo zao fa tsy ara-dalàna le zavatra nataon'ireny olona reny tamin'ny sinoa reny de tokony averina ny volan'le olona mbola hany nefa le vola hatram'izao raha tadidinareo nisy vola nalaina atao de nisy fitaovan'olona atao zareo sary adino le izy de tsy te hamerina an'io ry zareo a de inona o zanareo ny zavatra ataony am'izao fotoan'izao dia misy ndray ny convocation atao ho an'ny reto sinoa reto fa amina zavatra hafa ndray zany hoe atao io zany atao politique d'usure zany hoe atao zay alaomonina an'le olona de farany miabandona de tsy averina ny volany zay le izy ka rehefa nampanatsona ny avocat any zareo a de rehefa hitany fa tsisy ninona azo nataony reto am'le izy
de nanomboka nametraka fanontaniana tamin'ireo olona reo ndray zay ahoana maro no ny déroulement n'le fety ao am'le trano nefany a ny douane no mampiantso ny service de douane no mampiantso zay affaire tsisy idirany service de douane eo no atratrarana an'le izy normalement ny olona tokony ametraka zany fanontaniana zany a de le olona mitarika le enquête officielle de ny douane ndray rehefa tsy nety ndray le taria satria tsy nahita hery zany de miverina am'le affaire initiale zay tsisy idirany ahitanareo hoe atao mihitsy zany a zay atonga an'le olona omonina de am'izay a azo ny volany a izy tsy mody a izy alefa mody a de am'izay vitavita ho azy any le izy avereny ny volan'ny olona mpangalatra anareo rehefa tsy mamerina an'io ataoko mahitsiny ah ka mamerivery olo zay ny ray zay ivery misy tempoin anakiray ko misy pasteur anakiray zay eto so matsy eto matsy ohatrany hoe lasa hoe pasteur ezela foana ny hoe ratsy lo hoe tsy tiany fitondrano misy pasteur anakiray mipotra andray any daroany zalahy koa iny zao tsatatro zay anjoany iny pasteur tina nga izy sa pasteur iza nanao fampianarana am'le resaky hoe fanaovana fanatitra sorona de nisy extrait hitako tany amin'ny Facebook de ny teny mazava tsara io pasteur io hoe olona ao amin'ny ekipan'ny PRRM sy ny PM ozy izy a mialokaloka ao a amity resaka maloto ny fanaovana sorona ity tenin'le pasteur zany a satria misy zavatra ketriketrehana ty azo toerana ao ambonimbony kokoa izy izy de ny fanontaniako tsy fantatry ny PRRM sy ny PM ve zany fantany fa tsy saniky tiany ahitanareo vahoaka hoe na ny PRRM na ny PM dia angady tsy matapakahitra dia mba hafahana ny dévier di manao diversion ny attention nareo hoe mba manao zavatra zareo a dia amin'ny alalan'ny fivavahana aloha fa olona ao amin'ny kabinenao ve raha matoa io pasteur io ny teny an'io minao fa tsy miteniteny fatany io pasteur io fa manana donné izy fa izy tsy anonona anarana manana donné izy dia midiky zany fa tsy lavitra le olana zay le mahatonga amitenareo hoe tsy tafavoaka le izy satria midépassé tsy midépassé fa tsy misy olona samy ao anatin'ny praidonakafo tsy sakindrana satria reo ane ny fatenaitra voalohany hoe cohabitation gouvernementale io fa tsy inona filaza zany tsy ohatrany taloha zao hoe ty TGV de tena TGV ray manontolo ty HVM de HVM ray manontolo zay masy le teo aloha ty tim de tim ty arema de normal bloc fa reo tsy bloc zany fa karazana alliance contre nature misy any raiky alahy zay anisan'ny nahita faisana sy loza tamin'ny ministry ny fitsarana tamin'ny fotoanandro zao izy lasa manao calin am'le ministry ny fitsarana satria matahotra mafy sao de avoaka ny ministry ny fitsarana ny momba azy zany ny olona cohérent ve aminareo satria reo olona reo a de micréer alliance contre nature donc rehefa ny olona mandeha amin'ny alliance contre nature de tsy mandeha amin'ny atao hoe conviction idéologique anakiray de rehefa tsy mandeha amin'ny conviction de samy manao tokantranom-bolavo hainareo zany tokantranom-bolavo samy mikepoka zay azony hoe rangaha tonga ao an-trano te hisotro toaka de mitondra vary ray kapoka de amidiny any am-pavion de misotro toaka gasy kely any izy juste mba mirevirevy kely any raha matoa mangalatra vary ray kapoka kely ao tokantrano samy miafina ary mifankalala rehefa samy mamely fa manao secret de polichinelle asa koa raha matoa mitondra atody telo sy efatra amidiny any de ividianany paraky satria tsy manam-bola ividianany paraky ny ankizy koa ohatry zay ainsi de suite de hoe mitenenana eo laha fa vaokako ny am'laha de tonga de samy de aveo de tsy maintsy nefa il faut un coupable pour calmer la population efa manomboka miakatra masy ny vinaigre an'le vahoaka de inona am'izay zareo franc-maçon ny fitondrana teo aloha
ka reo tsinona mifantatry ny tsara mbola maraka io ne mbola io karazana ohatra ny vola mipetra mbola ho avy ny andro ritra io ina filazana zany io le bouc émissaire io pour l'instant ça marche ça fonctionne pour l'instant fa rehefa ho avy ny fotoana les gens vont faire le tour ka hitany hoe ka on s'est fait avoir mba tsy tenenitenako teniteny foana de eo am'izay vao hoe fa kay tsika ty vao fitaka dia rehefa tsy mety indray dia bon aiza ndray andao ndray hoe tena misy tontolo ara-panahy mampahorony Madagasikara asa ina ndray raha fakapitso satria mifankalala kilema nareo de mifankatahotra de tsy maintsy mifampiaro zay le izy de ny marivo sanosana no lalaovana amina resaka populisme de rehefa mba misy olona miteny tahaka ny Jeunesse Mostanina de lazaina fa voakarama satria voakitika ilay corde sensible que vous le voulez ou non le resaka hoe russe ny tadidinareo koa nisy nivoizina ndray le populisme be russe de nisy olona mialatsiny fa nono nanaranao raha lahako fa ianao ihany mono ny fampiresahako de sahako ny tena zany monsieur Mahazaka iza moa anaran'izy iny tena vrai russophile tsy haiko zay filaza azy ny zany rehefa ny olona mijoro amin'ny convictiony a de tena mahafinaritra na ataontsika hoe mety tsy hitovy ny firenkevitra monsieur Mahazaka solofina antenaina nanao video izy donc tsy hoe sanatria manona ny anarany de hoe miteny resaka video nataony teto hitapoky hitapereny de hoanao izy lazay fitahinareo zay le vrai pro-russe mba hampijabaka anay nefa ozy nareo manao double jeu any ambadika ho anareo zay milaza hoe ty fitondrana ty pro-russe mavandy tanareo zay le probleme tip top daholo ny zavatra rehetra tip top afandray sahala amy ratsiraka na de tsy d'accord eviny rehefa tena conviction ny ratsiraka le hoe socialisme miaraka amin'ny URSS de tena conviction ny rehefa conviction ny olona na de tseke koa raha de ajaiko fa nany zalahy reto tsy conviction fa opportunisme raha ato ndray ny tataka manao bizina de atao mody fahanana resaka ny vahoaka hoe tsika miaraka amy russe nefa ny tena vrai pro-russe miteny tahaka Mahazaka solofina antenena hoe vandy io izy fa ampijabahana zahay de vo fitaka zay ozy izy satria zay nanantena hoe tena hiova politique russe tokoa ny Madagasikara de mody basina émission kely momba ny russe any amin'ny RNM mody mba asina russe mandindy kely any Mahamasina hoe miaraka amy russe tsika de mody mba asina kely asina fiaraha-miasa kely à gauche à droite karazana tapimaso fa reto za tsy za no teny eto fa io rangahy io zay tena zanaky zalahy russe dans le sens hoe firenkevitra foto-kevitra politique politologue izy qui dit politologue olona mahalala ny zavatra lazainy fa tsy olona ohatran'ny zalahy retsy taitaibomona donc tous les solutions zay aroso tip top daholo manaraka satria mamaifay be le resaka alajaza sy le hoe sisa zay tsy fantatra ntsony zay marina amin'izy dia ampitenenina indray zao ny avocat hoe andao averina ho ny amy concertation nationale ny peine de mort mon dieu rozave tena ny fantatro ny impact an'izany zavatra tenenina zany nous sommes au bord de l'anarchie totale satria misy maramila manao tsy nahazo baiko avy any amin'ny état-major manao braquage misy olona miteny hoe andao anao an'izao misy ny olona tena samy manao satria électron libre daholo anatin'le coalition sur contre nature dikan'izany sanatriaviny zany efa tsy hoe sanatriaviny fa ao anatin'ny atao hoe anarchie tsika samy manao zay tiany atao au sein de la coalition de rehefa tratra ny sasany de mitoroka tsy ny PRRM nampanao an'izany fa misy bandy ratsy loha ao tanareo zay sisa tsisy idiran'ny PRRM zany fa misy olony ianina zay mpanimpioditra akondro an'ny PRRM de zao atao aingana zany il faut préserver le PRRM parce que il est beau gosse
et il est le héros national. Mais ça ne va pas durer. On préserve io zavatra io satria io mapetiny zavatra rehetrarehetra. De inona ny dikan'izany? Satria nareo saminareo ihany teny hoe misy olona ato aminay olona ratsy, dikan'izay zany tsy voafehy ny fitondrana ny olony fa manao zay tiany atao satria hoe zay mahatonga le vavany sasany hoe tsy afaka ninana PRRM fa za mpanolotsaina azy. Refrain faheno taloha tany zany nisy bandy anankiray vao sambotra zay raha tadidinareo hoe za mahafantatra ny PRRM, misy olo ohatrohatry zany quelque part anoany hoe za akaikiny lasa etikety ho azahoana manao tsindry. De ohatr'izany koa sasany za akaiky any amin'ny fitsarana za olony ianona ka de zao alefasony rakety. Dikan'izay zany misy état dans un état. Dia mifankalala gidragidra de hoe mety tsy mahay reo fa ho ampitenenay ny influenceur ranona ny dossiernao a. So am'izao raha misy influenceur anankiray zay mahavariana fa manomboka miova langage de ampitenenina zavatra de izy ny mampiteny azy olona avy eo anatin'ny fitondrana ihany zany manomboka ny règlement de compte, manomboka ny règlement de compte entre anareo. Pour vous dire hoe anarchie dia menatra nareo am'le anarchie dia sarotsaromana amina solution tip top mba ahafahana miteny hoe mba manao kosa manao tokoa fa andao scanena le zavatra atao. De anankiray farany nana de averiko any Amosintanina ity misy affaire anankiray tena mahatsiravina be, teako hoe mahatsiravina. Henonareo ngamba fa misy permis minier mivoaka atsokotsoko am'izao fotoana zao, raha tsy diso 1500 izy zay. Fa misy anankiray aty amiko aty am'izao fotoana zao zay tsy tononoko ny anarany. Aty amiko aty io permis minier io. Zao re raha olona tsy mbola manana droit moka permis minier ty fitondrana ity na iza no lazana satria nahoana rano lalàna. Rehefa misy permis minier mivoaka dia misy soratra mazava tsara hoe arrêté, misy préambule am'le izy hoe arrêté misoratra eo vu la constitution, gatsika misy constitution zao mbola tsisy. Vu l'élection du président ranona, président élu au suffrage universel no mahazo mamoaka ny permis minier tompoko lasy tompoko vavy. Am'izao nefa misy permis minier mivoaka. So de pas devoly aloha nanome an'le permis. Tsy olombelona angamba fa devoly kosa nanome an'izany ka. Ndao andefasana mpiandry any. Sy aloha no andefasantsika mpiandry. Vu l'élection du président, le ministre arrête, miaraka am'le numéro ny arrêté, dia ny directeur cadastral minier no manao siny et non le ministre. Nefa am'izao fotoana zao mivoaka le permis minier fosika satria tsy manaja an'ireo. Je vous pose la question, devoly any amin'abakabaka ve mahatonga an'izany? Lucifer ve zany? Belzebub ve zany? Satana ve zany? Sa olombelona no manao an'izany? Ary iza no manao an'izany? Olona manana fahefana ny fitondrana. Dikan'izay ireo ny mpiandranareo moka devoly any amin'ny responsabilité namoaka ny permis minier. Misy devoly ao zany. Raha ny lozika anareo no rahantsika. Azonareo tiako tenenina. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Zay. Tsotra be ihany mitendrinay hoe zay eto raha miteny zavatra de miteny zavatra avec des faits fa tsy manao torapo. Tsotra na sasany karamaina amina vola kely dia miova fitenenana sy miova tanjona.